Anisan'ireo mpandray anjara matetika amin'ny azakazaka utopy ny fikambanana Akamasoa. Araka izany dia tsy azakazaka amin'ny mahafanatanjahantena azy fotsiny izy ity fa eo ihany koa ny mahetsika ara-tsosialy azy. Ny izaho moa zany dia anisan'ny solitena ny avy eo amin'ny Akamasoa. Ny hoe fandraisana anjara anareo ny Akamasoa dia mandray anjara amin'ny resaka sport rehetra. Izay no ahitana anazy ao anatin'ny top. Ary ny Akamasoa zany tsy voatery hoe ohatry ny heveriny olona hoe fanampiana olona sahirana, fa mandray anjara amin'ny zavatra rehetrarehetra ary diso mihitsy ny heverana an'izany amin'izao satria ny Akamasoa dia efa anisany hoe manana ankizy mpiazakazaka izay manana ny maha-izy anazy ao anatin'ny top. Ary ny top dia anisany namolavolan'ireo ankizy ireo mihitsy izay nahatonga azy amin'izany toeran'izany. Ohatra fotsiny hoe soloko tena izaho manokana dia hitako hoe ohatra hoe mandray anjara zao zay amin'ny relais dia mandray anjara zay amin'ny semi dia zahako manokana izay anisany mpandray anjara amin'ny semi dia hitako hoe nampiany top tanteraka nampandrosona izay fananako an'izay sport zay zany mba hatsara an'izy kokoa. Dia zareo zany manampy amin'ny lafiny rehetrarehetra matériel sy ny sisa zavatra rehetra zay mety tokony antontosana le azakazaka. Ary dia ny Akamasoa izay soloko tena dia inisany efa tafiditra za hatramin'ny andraisana anjara raha nanaovako tamin'ny voalohany zany nanao relais dia anisan'ny voalohany Akamasoa tamin'izay. Rehefa taty aoriana nisy ireo zandry izay nitaomina hihitsitra tao anatin'izay dia nanao semi indray zany 60 km moa 65 ny semi dia anisany tafiditra tao anatin'ny telo voalohany amin'ny classement général. Zay zany dia raha ohatra hoe raisina hoe am'telonjato mahery aza ny mpandray anjara dia anisany tafiditra amin'izay zavatra zay. Zany tsy tongatonga foana raha tsy misy ny fanampiana izay azo avy amin'ireo mpikarakara. Ary dia mbola manamafy araka ny tenen'ny solitenan'ny mpikarakara fa miantso n'le olona tsirairay tsy misy ahina mihitsy fa raha ohatra tia sport izy raha indray mandeha izy miditra ao dia tsy te hiala intsony aloha. Zay aloha zany ny ana satria betsaka ny zavatra hita ao anatiny toy ny hoe misy ny inona izy teo ohatry ny marina fa fifaninanana fa azony rehetra andraisana anjara. Ohatra hoe fianakaviana, ohatra anao sportif fotsiny dia azonao tsara atao ny mandray anjara amin'izany amin'izany. Araka ny tenena teo koa dia misy sokajy toy ny hoe 30 km 65 km izay manana ny arany hafa moa fa tenontsika amin'izay fotsiny dia misy koa ny 120 130. Tiany farany ho any mpikarakara dia manainga ny olona rehetra zany andray anjara amin'ny top. Ny araka ny tenena namana teo le top zany dia misy lalao fanatanjahantena misy ahitana firaisan-kina tokoa satria nilazay namana teo misy fanampiana zany satria ny top miara-miasa amin'ireo mpakafy mpanao trail any ivelany any Frantsa any La Réunion dia misy fanampiana zareo zany fanohanan'le olona mpakafy an'le trail zany satria raha tsika malala fa isan'andro eran-tany misy trail foana no mandeha dia misy fiara-miasa zany amin'ny top ka le olona any ivelany zany manampy antsika tao Madagasikara amin'ny lafin'ny fitaovana ny famezana fitaovana ho an'ny atleta sahirana. Dia zay zany anisany koa zany hoe lafiny azo lazaina hoe fampandrosoana ny sport eto amintsika. Ka ny afatra fara moa zany dia manasa ny olona rehetra andray anjara amin'le course tongava maro satria ny ferana eo amin'ny arivo eo ny mpandray anjara ka mila angakaingana tsika mametraka an'le dossier d'inscription.